Fandanina ny lalàna moa zany satria napetraka tany commission plénière izy eto nivony Sénat zany dia lalàna fait-jour anankiroa eo ny mikasika ny code de la pêche moa zany refonty na article maromaro tao anatin'ny zavatra izay ary famezan-danja ihany koa zany hoe ireo andrarandraikitry ny agent surveillance de pêche sy ny inspecteur de pêche izay everina ankehitriny fa tokony andray anjara lalalaka kokoa dia eo koa ny fanavozana moa zay mifanaraka amin'ireo convention internationale zany satria Madagasikara dia tafiditra anatin'ireny firenena zay nanao siny reny fanarana sy ampirenena reny dia akoatra amin'izay moa zany ny hitatsika eto zany dia hoe mikasika ty ranomasina ty ny ifezana Madagasikara nametraka zany tsika le hoe aiza le tena juridiction malagasy zany satria betsaka ny arena zay ao anatin'ny ranomasina io zay tokony hotrandrahan'ny Madagasikara hoan'ny malagasy isitrahany malagasy nefa ankehitriny raha tsy tsika mihitsy no mametraka an'izany lalàna ary lalàna fait-jour dia sarotsarotro ihany koa ny fampiarana ny fanaraha-maso na ny ahafahan'ny malagasy misitraka ny zavatra izany maromaro moa zany tepaka zay voakasika ireo lalàna anankiroa izay napetraka teo reo fa ny teny ao atsipika dia hoe ny Madagasikara amin'ny manosy azy dia voadidiny ranomasobe izy ato ny ranomasobe indiana ato ny elitrano Mozambika izay mirakitra ireo arena voajanahary maro ary misy koa ny arena ambany tany reny rehetra ireny dia ahafahantsika ho fanotra ho an'ny toe-karena malagasy miteraka arena ary nahafahan'ny Madagasikara ankehitriny napiditra vola vainy maro ny sehatry ny jona eo amin'ny fianakaviana dimy tapitrisa no mivelona ho nivon'izany zavatra izany ary ny arikarena fobe eto Madagasikara dia isan'ny manana ny anjara toerany lehibe zany ny sehatry ny jona ka ny lalàna zay nofiditsika androany dia everintsika fa ahafahantsika zany mbola mampitombo avo folo eny ny fitrandrahana ary fanaraha-maso izany sehatra izany